Zay ny mahakasika an'iny fa mahakasika kosa ny fiakaran'ny rano eto andrenivohitra no ndeha hoentina ho anao manaraka. Tondraka ny ranony Sison ny vokany miakatra ny rano eny amin'ny commune Anosizato Andrefana sy Ampita Tafika ka maro arak'izany ireo mponina izay traponina manoloana izany. Efa nisy anefa ny fepetra izay noraisin'ny tompon'andraikitra Maefa amin'ny alalan'ny fananganana poste de commandement etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Tondraka ny renirano Sison vokany niakatra ny rano amin'ny commune Anosizato Andrefana sy Ampita Tafika. Araka ny tatitra nomeny tompon'andraikitry ny BNGRC dia mahatratra 8.100 amin'izao fotoana zao nisandreo hodrabona vokatra izany. Avy amina tafo misy 9.200 mitsinjara amina fokotany 5 ao amin'ireo ho commune voalazy ireo. Fokotany Ankazo toa ary fokotany Ambodivona tao Anosizato Andrefana aloha zany no nisy sinistre ka mahatratra teo amin'ny 1018 zany ny sinistre amina tokatrano enam-roapolo sy roanjato no misy amin'ireo tokatrano voan'ny sinistre voan'ny hoe miara-monina zany. Misy 720 ireo toerana natokana andraisana trabona manerana ny faritra maro eto Antananarivo. Manoloana ny fiakaran'ny rano amin'ny commune Anosizato Andrefana sy Ampita Tafika dia natsangana ny poste de commandement izay ifandrombona ny faritra Nalamanga ny fiadidin'ny tanàna Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny BNGRC. Zany hoe misy avis de menace ka mba hialana amin'ny fitantanan'ny mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina dia nandraindraikitra ny fitondram-panjakany misy zany ny tolo-tanana ka nanangana ny zao poste de coordination zao zany ny région sy ny commune izay ampininy izay tohanan'ny BNGRC ny fananganana azy. Dia ny tena antopisin'ity poste de coordination ity zany dia andrindra ny asa rehetra tokony atao hiatrehana ny zava-misy dia ao anatin'izany ny fikirakirana ny vaovao ny antotam-baovao izay misy eny fotony dia eo ihany koa zany ny fiatrehana ny zava-mitranga raha sanatria moa zany misy izany. Isan'ny andraikitra sahan'ity poste de commandement ity ny fitsinjarana ny fanampiana natokana ho an'ireo trabona. Efa nizara fanampiana nahitana vary, menaka, voamaina ary so ny BNGRC io maraina io niaraka tamin'ny ministera ny ati tany.